Notontosaina teny amin'ny andy by-pass ny alakamisy 10 janoary 2024 Nifampiarahaba Tratry ny taona 2024 Fianakaviam-ben'ny Antenimierandoholona izay notarihin'ny Filoham-panjakana Rivo RAKOTOVAO mivady sy ny Filohan'ny Antenimierandoholona mpisolo-toerana RANDIAMBOLOLONA Mananjara mivady ary notronin'ireo mpikambana ao amin'ny Birao maharitra sy ny Loholon'ny Madagasikara ary mpiasa eo anivon'ity androm-panjakana ity. Nasaina manokana ihany koa ny Filohan'ny Antenimieram-pirenena RAKOTOVAO mivady ny ministra ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana ary ireo tompon'andraikitra isan-tokony avy ao amin'ny Fiadidian'ny Repoblika. Fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ireo androm-panjakana mpanao lalàna toy ny Antenimierandoholona sy ny Antenimieram-pirenena ary ny androm-panjakana mpanao lalàna sy ny mpanatanteraka. Ny sekretera Jeneralin'ny Antenimierandoholona Ramatoraobilinina izay nisolo tena mpiasa no niarahaba sy ny rarosony Filoham-panjakana sy ireo lehiben'ny androm-panjakana ka namela belatra sy nanao jeritodika amin'ny fomba fiasa teo anivon'ity androm-panjakana ity nandritry ny taona 2024 lasa iny. Ka nanamaria amin'ny favonina tanteraka mpiasa rehetra eto anivon'ny Antenimierandoholona ny hanatsara bebe kokoa sy hanatanteraka hantsakany sy handavany ny asa rehetra izay ho tanterahiny. Ny rovana ambomanga fa mahatsitsy ny lavitra ary mahatazona ny akaiky. Tretsika raha samy tretsika ny angavo kely fa isiditsidina ny vorona fa honena ny mandrakizay. Fa ny eto amintsika kosa lahy dia samba sy tretsika ary finaritra fa nahatsipaka ny taona lasa iny ianareo ary nahatara ity taona vaovao ity. Ianareo tokoa ny vovona ny adinany lohany, varivary ny ampiantafony ary filatarana mangaika ny razana. Miarahabanareo zahay, ka engane ianareo ikapa hitan'ny tonony, andiga hitan'ny vany, itsara hitan'ny melika. Hoena fanapahana amin'ny fitondrana ny androm-panjakana sy ny andraikitra sahaninareo eto amin'ny firenena. Ho ao ambinina amin'izay nisasaranareo ianareo ary ho ambinin-drary tokoa. Ho tahaka ilay tonony atsirabe, hitraka, hioti ny paoma, hiondrika hanandona ovy, hianavaratra hovoky ronono, hiakandrefana hovoky tantely, hiatsinanana hivangombony soa, hianatsimo hitoerany tsara. Koa tahaka ny mpanarivo roa ray ka tsy ho very mandeha amin'ny lalakizorana. Hifanatitra mivady misy adanana, hifanatitra aminjanaka misy fiafarana. Izay tsy tianareo ane mba ho tia fa izay timo efa ty raha teo. Utuzo taonjina silaitra natamby ianareo fa ho ambinimbavaka sy andaira-tsodrano amin'izay atao rehetra. Indrindrandrindra ho salama tsara ianareo sy ny amponinareo satria ny fahasalamana voalohan-karena. Ny raso indrindra misaotra sy mankasitraka amin'ny fitsimbinana anay mpiasa tamin'iny taona lasa iny. Tsapanay dia tsapanay tokoa ny fitiavanareo anay. Ka ny fitiavana dia valiana fitiavana. Ka eto izahay dia manometo fa hanao tsara tokoa hatrany amin'ny fanatanterahana ny asanay akitsy-po ho voninahitsy ny Antenimierandoholona. Ny mpiasa eto amin'ny Antenimera dia natao hanampy ny olona amin'ny asa iandraketany araka lalam-panorenana. Noho izany dia ilainay tokoa dia matofilo ny ahazoanay fiofanana araka izany satria tsapanay fa mbola misy ny mandilana ho tetenina. Vonona ny tondra ny anjara birikinay ary ezaka araka ny tratriny sainay amin'ny fanantinan'ny olona ka tsy taray tanany ebaka fa raha atsoina andro dia andro, atsoina alina dia alina. Ny Filohan'ny Antenimierandoholona mpisolo-toerana RANDIAMBOLOLONA Mananjara kosa dia nanamafy ny fiarabana ny vahoaka malagasy rehetra sy ireo tonga nanotrona ary ny Fianakaviam-ben'ny Mpiasan'ny Antenimierandoholona no nahatratrarana ny taona 2024 ary niarahaba manokana amin'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina ihany koa ny tenany tamin'ny fahalaniny ho filoham-pirenena vaovaon'ny Madagasikara izao. Manolotra ny fisaorana iran-tsainanao zahay Andriamatoa Filohan'ny Repoblika mpisolo-toerana sy ramatoavatinao satria dia nanokana fotoana mihitsy ianao mba hatongavana ato amin'ity lalonandehibe izay tsy iza akory fa ny Antenimierandoholona izay misy ianao ihany ka dia enikasa enim-boninahitra ny Antenimierandoholona amin'izao fanotronanao zao ka dia tena amin'ny efitrano ataontsika
matoa Filohan'ny Repoblika filoterana. Misaotra nareo vahiny manakaja ihany koa izay tarihinao Andriamatoa Filohan'ny Antenimieram-pirenena mivady. Tsy ho avana takan-ketsy ianareo fa ny azo lazaina dia ny androm-panjakana anankitelo dia manana solotena daholo eto eo ny ao anivon'ny gouvernementa, eo ny ao anivon'ny antenimieram-pirenena, ary izay tena goavana indrindra dia fantatsika ny eo anivon'ny Fiadidian'ny Repoblika izay tarihan'ny Filohan'ny Repoblika mpisolotoerana eny-kaja eny-boninahitra zany ny antenimierandoholona androany ary midika tokoa izany fa dia androm-panjakanana manana ny toerana maha-izy azy tokoa ny antenimierandoholona eto amin'ity tanindrazantsika ity, ka dia mba teka mirefitrefitra ho an'ny antenimierandoholona tokoa. Miandony taona asaramanitra fifaliana amin'izao tompontaona lehibe 2024 izao dia raha misy mihitsiny raha manandratra avo ny tanindrazantsika isika, raha misy mihitsiny raha toka manolotra ny fiarabana manokana an'Andriamatoa Andry Rajoelina Filohan'ny Repoblika Malagasy izay voafidim-bahoaka ka navoaka ny vokatra amin'ny fomba ofisialy. Miarahaba azy isika eto anivon'ny antenimierandoholona ary koa mirary soa ho an'Andriamatoa Filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara aleo alasa azy hitabe eto amin'ity tanindrazantsika ity, ka tsy anao afa-tsy ny vaindohan-draharaha dia ny fampandrosoana ny firenena, ny fampiraisankina ny vahoaka malagasy, ny fanandratana avo ny voninahitry Madagasikara ary miandrandranyzany daholo ny vahoaka malagasy rehetra, ary tsy diso anjara amin'izany isika eto anivon'ny antenimierandoholona izay androm-panjakana manana ny maha-izy azy eto amin'ity tanindrazantsika ity, miantoka ny fitoniana ny fifandanjam-pahefana ary miantoka ihany koa ny ataontsika hoe ny stabilité des institutions ialanatsiny tompoka fa izay angambany no tena mahafehy azy. Ary maneo ihany koa isika eto anivon'ny antenimierandoholona ny fahavononantsika ny amin'ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-mientana ho fampandrosoana an'ity tanindrazana malalatsika ity, tiasatsika mirefitrefitra koa izany tokolasiko azy. Amin'ny asaramanitra tahaka an'izao dia ny firarian-tsoa no atao feno sobika sy atao feno sarety mba hoentina amokarana ampandrosoana ny tanindrazantsika. Ka isika eto amin'ny antenimierandoholona dia ao anatin'izany tanteraka, ka eto isika dia manolotra ny fiarabana manokana ho an'Andriamatoa Filohan'ny Repoblika mpisolotoerana sy ny ramatoa-vadiny ary ny ankohonana manolotra ny fiarabananao zay Andriamatoa Filoha izay tsy iza fa Filohan'ny antenimierandoholona tompo-toerana amin'izao taom-baovao izao. Mirary soa maleova malasana be dia be rehefa adidy vitanareo vitanao manokana teto amin'ity tanindrazana ity, ary mendrim-piderana manokana satria dia tao anatin'ny fotoan-tsara no nitantananao ny firenena, na dia tao anatin'ny fotoana fohy azy dia sarotra dia sarotra ny adidy sy ny andraikitra izay ny antsoroanao tamin'ny faraparany ny taona iny, ka dia izao isika ankehitriny mandiha nyity taona 2024 ity engane zany taona vaovao zany
dia hotona anomezan'Andriamanitra sy tanjaka fahasalamana ary indrindra androtsahana ny fitahina ho aminao manokana sy ramatovadinao ary ny ampolanareo ho an'ity taona 2024 sy ny taona rehetra manaraka dia mirary fo indrindra tompoko. Torak'izany ihany koa ianareo vahiny nanakaja rehetra izay tarihinao andriamatoa Filohan'ny antenimieram-pirenena sy ramatovadinao dia mirary soanareo ihany koa zay ho an'izany taona vaovao zany mba ho tao mpanambinana, ho taona ny fahasalamana ary ho taona ny fitahina rehetra ho anareo ity taona ity. Tsy ho diso anjara amin'izany ihany koa isika ato anatin'ity efitrano malalaka ity dia atomboka aminareo Loholon'ny Madagasikara izany sy ny tokantranonareo tsirairay azy, ny amonanareo tsirairay azy ity taona vaovao ity dia ho tao mpanambinana, ho tao mpitahina, ho taona ny fahasoavana anomezan'Andriamanitra hery sy fahasalamana ho antsika mianakavy ary ianareo mpiara-miasa rehetra ihany koa dia torak'izany ary tsy avahana ianareo na ny avy any amin'ny anivon'ny Fiadidian'ny Repoblika na ny avy eo anivon'ny Antenimierandoholona na ny eo anivon'ny Antenimieram-pirenena ary indrindra ihany koa ny eo anivon'ny gouvernementa izay tonga manatrika eto dia ho tao tsambatra ho taona ny Mananjara ho antsika rehetra ty taona 2024 ity ka dia maravaka zany tompoko lahy sy tompoko vavy izay rehetrarehetra lesoko ka tsy nety tamin'ny taona 2024 iny dia tombo ty ny taona 2024 anarena antsika mianakavy miaraka izany rehetrarehetra izany koa alao eto tompoko lahy sy tompoko vavy fa ity taona ity tokoa dia taona ny asa ary taona izay tena anehoantsika fa zany Antenimierandoholona izany dia mijoro ary mijoro andry androm-panjakana eto amin'ity firenena ity mba hiantoka ny fampandrosoana ny firenena ary indrindra hiara-misalahy amin'ireo androm-panjakana maro samihafa misy eto amin'ity tanindrazantsika ity ka izany rehetrarehetra izany no tanteraka dia ny firaisan-kina, ny firaisan-tsaina, ny fiarahantsika misalahy no antanteraka an'izany koa dia amin'ny anaran'ny loholona rehetra ny Loholon'ny Madagasikara rehetra dia misaotra nareo mpiara-miasa izahay tamin'ny fiaraha-mientana sy ny fiaraha-miasantsika ary misy manantena izahay fa mbola ho ateverentsika laladava izany fiaraha-miasa sy fiaraha-mientana eo amintsika mianakavy eo anivon'ity androm-panjakana ny Antenimierandoholona ity ho ela velona ny Repoblika Malagasy ho ela velona ny Antenimierandoholona ho ela velona ny mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny Antenimierandoholona misaotra tompolahy mankasitraka vavy. Ny Filoham-panjakana Rivo RAKOTOVAO raha nandray ny fitenenany dia niraro taona vaovao hitondra fanantenana ho an'ny firenena tao aorian'ny fahatanterahany fividianana filoham-pirenena indromen'ny taona teto amintsika ny taona 2024 lasa teo iny ary ny arahaba koa mpiasa rehetra tsy ankanavaka tratry ny taona 2024 izay nitoy tamin'ny fiarabana manokana ihany koa ny filoham-pirenena vaovao arabaintsika fa saminy velon'aina nambenin'Andriamanitra ka mbola afaka mivoreto androany makatsitsaka makatelina tokoa amin'ireo fiarabana maro seseheny zay natolotrareo saotra tompoko ary l'Andriamanitra manankere-pahasoavana no hitatsika tokoa ama tarika ny lalatsika hitondra fahasalamana hitondra ery hitondra tanjaka hitondra fanantenana ho an'ity firenentsika ity hitaona vaovao eo anao Andriamatoa lehiben'ny Antenimieram-pirenena sy ramatovady makasitraka makatelina amin'ny fiara-miasa zahay atao amin'ny Antenimierandoholona koa eo amboniny zany dia miaraba ny firenentsika
miaraba ny firenentsika isika satria dia navitadingana lehibe nanamafisana ny safidy ny vahoaka eo amin'ny lafiny fitatanana ny firenena koa arabaina manokana ny filoham-pirenena Andrajoelina satria izy ny safidy ny vahoaka izy no tondra ny firenentsika ty angatatsika vavaka mba avita ny sosiny tsara satria filohan'ny firenentsika filohan'ny Malagasy ray manontolo izy otranao ande matoa président ny sénat eo tamin'ny fiarabana manokana zay nataonao tena mariny zany namako satria eto amin'ny Antenimierandoholona zao tsy mora lay asa zay natao teo soran'Andriamanitra sorantsika rehetrarehetra fa vitsy atao amin'ny firenena-tany ary vitsy ty atao amin'ny tantaran'ity firenentsika ity no tafavoaka ohatr'izao ny firenentsika tao anatin'ny zay sarotra zay fantatry andriamatoa lehibe ny Antenimieram-pirenena izany fantatrao zany andriamatoa président sénat satria lehibe ny institutionnareo fantatrareo ny zavatra be da be tao ambadika tao na misehatra iraisam-pirenena na misehatra teto anaty tarika politika ihany koa anareo zay ny sorako n'Andriamanitra ary zany tsy vitavita rery zany fa tao ianareo rehetrarehetra ny fanakianany dia hoentsika mandroso ary zay ny angatahana amin'ny rehetra fa ny fanakianana dia rehefa raisinao amin'ny fotony raisinao amin'ny saina mainieny dia hoentinao mitsinjo ny lalanao amin'izay andraikitra ny menanao koa makatsitsaka makatena toko lasy toko vavy niezaka tsika rehetrarehetra niezaka ny tenako mba homendrika an'izany toerana zay nanendrena tsika tsirairay avy zany na safidiny vahoaka zany na nitendrena porofon'izany no nafahatsika nafahany vahoaka ny fity an'izay rehetrarehetra koa tsika eto Antenimierandoholona ane mba ho pitarika amin'izany hevitra zany zay ny mba izarako azy androany mba afahatsika mampanjaka ny tsy fitovikevitra mampanjaka ny ady hevitra fa mahay manaja zay fanapa-kevitra raisy eto amin'ny firenena ity indrindrindrindra fa fanapa-kevitra za raisy ny vahoaka amin'ny alalany fividianana amin'ny mahatony taona sasaramanitra amin'ny mahatombaovao ny fotoana dia anisy ny fanolorana fanomezana sy solom-body akoho ho an'ireo ray aman-dreny ary narahana koranam-pifaliana ho an'ny Fianakaviam-ben'ny Antenimierandoholona ka hita soritra teny amin'ny endrik'ireo mpiasa rehetra ny hafaliana sy ny haravona ary ny fahavononana hiatrika ity taona 2024 ity eo amin'ny sehatry ny fanatanterahana ny asa rehetra.